Coucou les loulous, tonga sondry ato anatin'ny page Laura Gasy misaotra antsika trano manaraka. Androany isika dia hiresaka momba ny volo sy ny manodidina an'izay satria nisan'ny publication iny nalefaka tamin'ny alatsinainy dia betsaka tsika ny nandefa message privé betsaka ihany koa nanao commentaire ny fanontaniana rehetra dia ho atambatritsika ny valim-panontaniana dia tonga dia alefatsika ato anatin'ity vidéo ity. Maro sika ny manontany ana foana hoe ahoana ny fomba hikarakarako ny voloko satria za mandoko volo indray mandeha isakindray volana raha ela indrindra manapaka ihany koa nefa vetivety ilay volo dia lava dia efa resantsika foana ary zany ka tato anatin'ny page nisy publication maromaro teo ihany koa ny vidéo misy zao anankiray ilay vidéo ny karakarantsika n'ilay savony fanasana loha sady mampaniry volo iny alefako anaty description ihany aloha zay lien zay raha ohatra ka hoe tianao verenana hojerena ilay savony na te hiverina namboatra n'ilay savony ianao. Hozaraintsika anankiroa ary ity vidéo ity ny voalohany dia malitsika ny fanontaniana rehetra sy hanomezako atsika ny ataontsika hoe karazana astuce kely sy ny soin afaka ataontsika ny trano any. Misy ihany koa karazana surprise kely satria misy shampoing novokariko manokana izay mbola tsy nivoaka aloha ilay izy mbola tsy amidy izy amin'izao fotoana izao fa atoroko atsika fotsiny afaka 2 herinandro eo raha ela indrindra dia ho avoakako ilay izy fa izao tsika dia efa afaka manao commande raha ohatra mahaliana atsika izay. Andao ary tongotsika amin'ny mpandoko volo ary rehefa mandoko volo araka ny lazaiko teo dia tapatapaka ny volo maina ringitra ihany koa indraindray dia alohan'ny anasa aloha ianao dia mila ataonao mandina tsara aloha io volonao io zany hoe hosoranao menaka ohatrany hoe manao bain d'huile ianao zany ny menaka ampiasainao mety daholo na mbola menaka fandrahoana sakafo ary na ihany koa hoe huile coco, huile de brocoli, beurre de karité zay hosoranao amin'ny volonao eo amin'ny adiny 2 alohan'ny anasa loha eo. Rehefa vita izay dia sasanao ny lohanao. Ny anasanao loha mety daholo na shampoing tsotra na zay mahazatra anao na hoe savony tsotra ihany koa ary. Rehefa hitanao madio tsara ny volonao dia kobaninao. Rehefa vita kobana dia manao masaka ianao menaka atody akoho gasy. Ny atody akoho gasy tsy leny amin'ny épicerie fa eny amin'ny mpivarotra akoho. Misy atody ohatran'iny izy fotsifotsy eo amin'ny 10 mahery eo ny vidiny dia ny tamenaka iny zany no hosoranao amin'ny volonao. Tsy dia tsara ny fofony izy iny fa mila maharitra kely ianao eo amin'ny ataontsika hoe atsasakadiny eo 20 minitra atsasakadiny eo no hosoranao eo dia vita izay dia kobaninao tsara tsy asiana savony intsony kobaninao tsara ny volonao. Raha ozy izy ianao hoe tsy dia zakako loatra ilay fofon'ilay atody dia afaka soloanao ihany koa izy io zavoka sy tantely. Alainao ny zavoka dia asianao tantely dia hosoranao amin'ny volonao masaka mihitsy iny dia kobaninao. Eo ihany koa raha ohatra hoe tianao angirana ny volonao dia mety ihany koa raha ataonao vahona ihany koa afaka kobanina ny vahona raha ohatra ka mitsotra ny volonao afaka tsy kobanina ihany kosa raha ohatra ka hoe somary miolakolana ny volonao. Raha ohatra somary gras ny volonao dia asiana citron na vinaigre ao anatin'ny rano anakobananao azy. Raha ohatra indray ianao hoe te hanalava volo dia ny soin tsara indrindra dia tsy misy ohatran'ny tongolo gasy. Alainao ny tongolo gasy dia totona dia hosorana amin'ny hodi-doha. Eo ianao mandritry ny 20 minitra ianao manositra anazy iny dia ajanonao kely eo izy. Raha te hanalava iny tena manatsahatra n'ilay volo mihitsy iny. Raha te hanalava volo ihany koa ianao dia mety ihany koa ny oignon manalanga-drano koa izy io. Tsara ihany koa ny sakamalao satria manamafy volo fa ny olana amin'ny sakamalao indray sakamalao mahabe angadrano zany hoe izay tianao. Mety manontany ianao hoe ara sady mandoko volo ny te hanalava volo ny te hanatsahatra volo mihitsy afaka ataonao daholo iny. Ny anaovanao anazy indray ohatra hoe atsasakadiny alohan'ilay adiny 2 anosoranao an'ilay huile coco na zay menaka ataonao dia ataonao izay sakamalao na oignon na ihany koa tongolo gasy. Reto amin'izay ary ilay zavatra tiako resahana amintsika misy an'ireto shampoing anankiroa ireto ny iray dia jaunisseur ny iray pour cheveux colorés hivoaka afaka 2 herinandro raha ela indrindra satria mbola metaka etiketa isika navoaka ny marika Lunaiza izay fandresahana tato anatin'ny pejy hoe te hamoaka produit mikarakarana vatana sy ny volo miloko indrindra dia efa kely sisa dia ho tonga ilay fotoana.
ndao aloha resantsika le izy ary ny voalohany aloha déjaunisseur mitovy amin'ny asana déjaunisseur rehetra ihany ny asan'izy ity a zany hoe ho antsika izay mandoko volo blonde platine rose bleu gris sy ny sisa ireny de matahotra hoe hivadika iamavo le volo a de zay no asan'izy ity zany hoe manala an'iny mavomavo iny de mitazona tsara an'ilay couleur nandokoantsika anazy iny. Voalohany indrindra aloha de ny akora fototra angamba no resahako amintsika de ny ravongoavy izay efa fantatritsika hoe manalava volo sady miaro ny volontsika amin'ny lafiny rehetra. Misy ihany koa ny tongolo gasy atao anatiny manatsahatra anazy le mihitsana iny sy manalava ny volo ihany koa miaro de eo ihany koa ny vahona izay efa fantatritsika hoe mihydraté manamandina miaro mitsabo ny volo ihany koa. Mbola misy ankoatran'izay fa tsy atoroko anareo daholo fa zay zany tena hoe akora fototra ao anatin'izy ity. Ny raha ny déjaunisseur fantarantsika anazy de hoe isaky ny 3 shampoing vao mampiasa izy ity afaka anasanao loha foana amin'ny fotoana rehetra mahazatra anao mety hoe indroa isan-kerinandro aza atao mihoatra ny indroa isan-kerinandro kosa aloha manasa loha fa sao de simba ny volo na indray mandeha isan-kerinandro indray mandeha isaky ny 10 andro tsy maninona satria ilain'ny volontsika ihany koa iny sebum iny. Misy an'ity anankiray ity ndray koa sary ty ho an'ny cheveux coloré fotsiny. Cheveux coloré fotsiny tiako tenenina le hoe za fotsy volo de mandoko volo mainty amin'ny black rose amin'ny ene amin'izay andokoantsika volo. Mety ihany koa hoe za mandoko volo fa violine marron sy ny ohatran'izany tsy de matahotra zany hoe hivadika mavomavo ny voloko de mety tsara ihany koa. Na ho anao tsy mandoko volo ihany koa ary de mety izy ity. Ny akora fototra atao anatin'ity de tsy inona akory zany fa ny ravongoavy ihany koa de misy zavatra ihany koa secret kely ao anatin'izy ity. Ivoaka afaka 2 herinandro raha ela indrindra de amin'ny vidiny 2,000 sy 2,000 ariary 12,000 ariary ny anankiray. Raha ohatra zao sady anao de efa intéressé de va alefaso ao anaty commentaire ao ny précommande na alefaso any anaty MP de miresadresaka isika. De zay indray ary ny vidéo antsika androany mino fa nanampy antsika rehetra tamin'ny fomba fikarakarana volo izy ity de alefaso ao anaty commentaire hoe ahoana ny fomba fikarakaranao ny volonao so de mba afaka angalana isy papa ihany koa de misaotra betsaka antsika rehetra foana manaraka de manaraka indray veloma tompoko.